nous allons nous lever pour glorifier le Seigneur. Alléluia! Antontsika ity atana mafy be ho an'Andriamanitra. Acclamons très fort pour notre Dieu. Il est tout puissant et il est présent par nous ici. Amen. Mahery ny Andriamantsika ary miaraka amintsika eto izy androany. Tanterahan' Jesosy eto androany. Zao vaovao mahafaly hoe tanterahan' Jesosy eto ny teniny milaza fa na iza misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia mijoro eo ampovoany aho. Amen. La bonne nouvelle est ceci. Jésus va justifier sa parole selon laquelle là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Fiadanana ny eo anao. Ary rahabaina daholo tsika rehetrarehetra manatrika an'izao fotoana izao na en ligne na mivantana eto androany anompontompontsika. Amen. Je vous salue frères et sœurs qui suivez le culte en ligne et aussi en présentiel. Amen. Anompontompontsika dia ho tanterahana eto ny teniny milaza hoe fa manompoan' Jehovah Andriamanitra dia hitany anina ho anao izy. Esorina aminao ny aretina, tsisy afa-jaza namomby eo aminao, ary ho tanterahako kosa izy ny isan'ny andronao. Amen. Nous allons servir le Seigneur et il va aussi accomplir sa parole selon laquelle vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai de vous les maladies. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer avec la louange. Nous allons acclamer très fort alors. Raha ity tanana ihany ianao dia ataovy mafy ho an'Andriamanitra. Alleluia. Mamerina manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy tonga eto androany. Tena zany fiadanana zany aneny anapaka eo amin'ny fiainanao amin'izay rehetrarehetra ataonao mihitsy ary tsaroa fa ity fotoana androany ity dia fotoana hitahian'Andriamanitra manokana anao. Et par la même occasion, nous saluons aussi nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne. Que la paix de Jésus soit aussi sur vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé de suivre ce culte. Et à travers ce culte, Jésus bénira tout ce que vous entreprenez. Melohan'ny zavatra rehetra dia andao petrakintsika eo ampelantanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Ndao hivavaka, ndao mime voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mba tena izay rehetra ho ataontsika eto anie dia tena hoe ankasitrahan'Andriamanitra avokoa. Ary tsaroa fa rehefa ankasitrahana zavatra ataonao dia mahazo valisoa azy avy amin'Andriamanitra ianao. Ka ndao hivavaka tsika. Mety foana izay tianao na hivavaka amin'ny teny malagasy ianao na hivavaka amin'ny teny frantsay ianao na hiteny amin'ny teny tsy fantatra ihany koa ianao. Fa ny essentiel dia izao hoe tafita tafapaka any amin'Andriamanitra ny vavaka ataonao izay ataonao amin'ny fonao rehetra. Dia ndao tsika hivavaka avy hatrany ary. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mankasitraka be dia be anao izay no izao fotoana izao. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitondranao na tratran'ity andro maraina vaovao ity indray. Ionana aminao eto amin'izao toerana izao. Mino izahay fa tena iona aminao tokoa eto amin'ity toerana ity Jesosy aho. Satria araka ny teninao hoe naiza ingonandrona ny telo amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Dia ataonao zany amin'ity androany ity ary eto ianao. Tsy hoe eto fotsiny ianao dia izay fa eto ianao hiasa, eto ianao hitondra an'ilay herin'Andriamanitra mahagaga izay manao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanay. Mino anao izay Jesosy, mino ny fiasanao izay satria efa zany nataonao tao anaty baiboly dia mbola ho ataonao zany satria ianao Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ambininao izao fotoana izao, tahinao izao fotoana izao, ny olona rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity androany dia ho voakasika manokana satria eto ny Andriamanitra. Ny olona rehetra izay manaraka an'izao fotoana izao any tokantrano ihany dia ho tahina manokana ihany koa satria nafohy fotoana anompo anao izy ireo. Jesosy eto ny herinao,
eto ny fanahinao fanahy masinao miaraka aminay eto ianao androany ianao no mahalala ny atilalan'ny fon'Andriamanitra ianao no mahalala izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahanay amin'ity androany ity dia mangataka aminao izay fanahy masina hoe raha kofa izahay tsirairay avy sokafo ny masom-pananay mba tsy ho diso eo anatrehan'Andriamanitra izay amin'ny fanompoana izay ataonay ary tena hoe ho ankasitrahana tokoa izay rehetra ataonay androany satria ianao no mitaridalana ianao no hitany olona tsirairay avy izay manana anjara eto amin'ity toeranyity androany ianao no hitany fitaovana rehetra izay ampiasaina ho fanatanteran'izao asa fanompoana izao androany ianao no hikasika ny fon'ny olona rehetrarehetra androany ka izay rehetrarehetra tian'Andriamanitra ho tanteraka eto dia ho tanteraka amin'ny alalanao fanahy masina ny fahavalonay dia ny devoly tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'izao toerana izao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fotoana izao ny programa ratsy ny satana rehetra dia mandamoka avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay fa izahay rehetra dia ho tahina androany izay rehetra dia ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany mankasitraka anao izay Jesosy io mankasitraka anao izay fanahy masina ary mankasitraka anao izay Andriamanitra fa eto ianao alleluia alleluia amin'ity androany ity dia mitonanao androany hoe andao tena ataontsika amin'ny finoana zavatra rehetrarehetra izay ataontsika tena isy finoana ngeza be ao anatinao androany amen tsy eo anatin'ny fotoana fanompoantsika amin'ny alalan'ny hira ihany ianao ny anam-pinoana fa amin'ny fotoana rehetrarehetra na ao anatin'ny fanatitra na ao anatin'ny toriteny dia tena hoe ataovy amin'ny mpinoana daholo ny zavatra rehetrarehetra ndongentsika hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 9:1-9 tenin'Andriamanitra izay efa haintsika loatra fa alovankitsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mitady azy amen minao fa matoa ianao tonga eto androany dia hanatona an'Andriamanitra ianao sa tsy izany ve ary raha manatona an'Andriamanitra ianao dia aza tonga fotsiny amin'ny vatantenanao fa tena arak'ilay teny teo hoe tsy maintsy mino amen dia rehefa mino ianao mino fa misy izy ary miasa izy dia hamalisoa anao aneny Andriamanitra izay vavahantsika dia ndaontsika hira avy hatrany ndaontsika ilaza raha mety aminao dia akipio mihitsy masonofinao mba hahafahanao tena mifantoka amin'ny Jesosy Jesosy namonjy anao manana ianao finoana hoe raha namonjy anao tao amin'ny fahotana izy nanalanao tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao izy dia mbola afaka hitondra anao andeha lavitra Jesosy mbola afaka hitondra anao eo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra mahagaga izy dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany iry izany
chacune de nos vies. Toi Seigneur, toi Jésus, toi qui t'es donné sur la croix pour nous sauver. Nous croyons en toi. Nous avons la foi que tu vas agir, tu vas faire des choses exceptionnelles aujourd'hui. Oh Jésus, toi, le Dieu des miracles, toi, le Dieu qui sait tout faire. Tu es là aujourd'hui, tu vas agir dans chacune des personnes présentes ce matin. Oh, alléluia. Nous nous prosternons devant toi. Takana monjenao ale mpanompon'ilay kapiteny nanaovanao fahagagana satria nanana finoana zany kapiteny zany dia zany no ataonao eto androany ianao ilay Andriamanitra ny fahagagana no iseho aminay tsirairay avy mety maro aminay manana olana tsy haivahana mety maro aminay tonga manatona anao androany satria misy aretina tsy voasitranao anatiny mety maro aminay manana problème hafa tsy fantatro Jesosy fa ny fantatro dia izao hoe misy finoana lehibe ao anatinay tsirairay avy finoana mahetsika tendrombohitra ao anatinay tsirairay avy ka afaka raha iry izay hoe Andriamanitra ny fahagagana ianao dia tena izany nitranga eo amin'ny fiainanay hoe Andriamanitra ny fahagagana ianao toi le Dieu de miracle tu vas te manifester dans chacune de nos vies dans chacune des vies des personnes qui ont vraiment foi en toi en ce matin Seigneur. Ianao izay tonga eto ianao izay any tokantrano ihany koa sainisainy izao toy ny kira izao sainisainy ary tena hoe raha isoampinoana hoe ianao mihitsy no ilazan'izany androany hoe Andriamanitra ny fahagagana ny Jesosy izay araha mino ny fahagagana satria mino mino ny fahagagana satria mino já iasia ianao tsy isy asakana any zavatra rehetra dia hainao atao
Lenapisarakanirano mas name Lenamuki ulunati nyari Voilà qui tu es. Manifeste-toi. Lenanagana niefama Oui, tu vas ressusciter tout ce qui a été mort dans nos vies. Hanjemani chini vagaga C'est toi, Jésus. Jesus manarani Étonnant, toi. Minu ni vagagana oh sachimi wana Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Minu ni vagagana Nous croyons en toi, pas seulement sur la bouche, mais dans tout notre être en entier. Toi qui sais tout faire. Et non, rien sans Dieu social. Tu pourvois tous les besoins. Et tu redonnes vie à ceux qui étaient morts. Hanjemani chini vagaga Jesus wanarani Betsaka ny olona efa vohomanao androany hoe ho tahinao manokana anehoanao fahagagana androany. Mety olona momby izany omenao zanaka androany. Mety olona manana olana izany avoakanao amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ho amin'ny fandreseny izany olona zany. Peut-être que cette personne, elle est là aujourd'hui dans cette église. Peut-être qu'elle est chez elle aujourd'hui. Mais Jésus, nous tous, nous serons des témoignages vivants de ta grandeur, de ta puissance, car nous avons foi que tu es le Dieu des miracles. Oh. Toi-même, tu as vaincu la mort. Nous aussi, Seigneur, tout ce qui était mort dans nos vies sera ressuscité. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, tout cela va se ressusciter aujourd'hui même, Seigneur. Salva
rehetrarehetra izay mety efa maty teo amin'ny fiainanay jesosy a dia hitsangana ho vaovao indray izany androany satria ianao tenanao mihitsy ary nefa naharesiny fahafatesana maika ave fa izahay izay mino sy manaradianao ho avoakanao amin'ny fandresena izay androany dia androany ihany jesosy a satria mino loatra izay hoe eto ianao mino anao izay manantena fahagagana avy amin'ilay andriamanitra ny fahagagana izay androany iza tokoa mono asakana anao ny devoly efa resinao zany Vehivavy mombomenao zanaka ny vagagana taony anaranao Jesosy andriamanitra ny fahagagana irainay Andriamanitry ny fahagagana miasa iza no asakana Andriamanitry ny fahagagana na ny maty azana sakana Andriamanitry ny fahagagana vehivavy mombomenao zanaka ny fahagagana taony anaranao Jesosy Andriamanitry ny fahagagana miasa iza no asakana Andriamanitry ny fahagagana na ny maty azana sakana Andriamanitry ny fahagagana vehivavy mombomenao zanaka ny fahagagana taony fahagagana taony anaranao anaranao Jesosy ny fahagagana taony anaranao Jesosy ny fahagagana taony anaranao Jesosy Jesosy eto ianao ilay mpanao lalana eto ianao ilay mpanao fahagagana efa miasa ianao efa mikasika ny tsirairay ianao dia izao hoe manaja anao izay feno fanajana anao izay izany mahatonga anay miankohaka eo anatrehanao tsy hoe filan-javatra fotsiny fa tena matsapa izay hoe ianao natoy izao anay mendrika an'izany ianao mendrika iankofana ianao tu es digne de louange tu es digne d'adoration Jésus toi le Dieu des miracles tu vas agir et reçois tout l'honneur qui t'est dû et tu es un homme sapanaisa Sapanaisa mitsakana
mankasitraka anao tanteraka izay tompo amin'izao fotoana izao saotra fa izay maizy ianao hitoetra amin'ny fanahy mivavaka isika nous demeurons dans l'esprit de prière etsika mambavaka amin'izao fotoana izao ny mission ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny andapa asandrato ny feonao. Prions maintenant pour la mission du serviteur de Dieu à Andapa. Prions beaucoup pour le réveil. Hivavaka be tsika ho an'ny fifoazam-panahy ny andapa amin'izao fotoana izao asandrato avo ny feonao. Sandrato ambony ny feonao. Halleluja. Misaotra Tompo Jesosy. Fafatra ngeza be napetraka ao amin'ny fiangonana ny fandehanana mitory filazantsara hatrany aparan-tany. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao milaza hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Halleluja. Jesosy hoe entinay mambavaka izany ho an'ny faritra Andapa, ho an'iny faritra Sava iny. Raha io ny famindramponao lehibe avelao ameno tanteraka ny faritra Sava amin'izao fotoana izao. Vangio tanteraka iny faritra iny fanamasina. Vangio tanteraka. Vangio tanteraka, vangio tanteraka, vangio tanteraka fanamasina. Vangio tanteraka fanamasina ny faritra Sava amin'izao fotoana izao. Mesa mahery ianao. Mesa mahery fanamasina. Halleluja. Agis Saint-Esprit pour la région d'Andapa. Nous attendons le grand réveil. Alléluia. Miandry ny fifoazam-panahy lehibe izay fanamasina amin'izao fotoana izao. Miandry ny Alléluia. Mesa amin'ny fomba mahagaga fanamasina. Mesa amin'ny fomba mahagaga fanamasina ho an'ny faritra Sava. Mesa amin'ny fomba mahagaga fanamasina meteza manga an'io tanàna io. Nous te demandons, Saint-Esprit, de visiter la région d'Andapa. Nous te demandons, Saint-Esprit, d'agir et de faire des grandes choses. Alléluia. Mankataka aminao zay fanamasina manky tanteraka amin'ny faritra Sava, manky tanteraka amin'ny fon'ny olona amin'iny Andapa iny. Anao zavatra lehibe, anao zavatra goavana be mihitsy. Hitondra fanafana ho an'ny tanàna ianao fanamasina. Kanizaniza mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana fanamasina dia ianao anova amin'ny fon'ny olona. Anao izay atonga ny olona hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Anao izay atonga ny olona ho ateraka indray. Halleluja. Ianao fanamasina hitondra fanasitranana, hitondra fanafana lehibe ao anatin'ny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra, ao anatin'ny fitoriana filazantsara ny amin'ny faritra Sava iny. Mesa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ianao. Anafaka an'izay voafatotra ianao fanamasina. Hitondra vahaolana ho an'ny manan'olana. Halleluja. Mesa mahery, mesa mahery, mesa mahery. Asandrato ny feo atsika, asandrato ny feo anao. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe asandrato ny feo anao dia aza atao malemilemy. Halleluja. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Irositsika amin'ny fandarana manaraka dia ny hanomezantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Amen. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza miseho foana eo anatrehan'i Jehova tsy mitondra fanatitra. Amen. Mahazo ny toeranao aloha. Amen. La Bible déclare: on ne paraîtra point devant Dieu les mains vides. Ainsi, nous allons maintenant donner les offrandes et les dîmes en même temps. Amen. Alors, on va encore chanter pour Dieu.
afaka mandroso sika izay hitondra ny ampafolon-karena ety amin'irony. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle Sa s'accomplira. parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir.
dia misaotra an'andriamanitra ray tsy toy isika Nous remercions le Dieu Tout-Puissant ny amin'ity fotoana androany ity pour le culte d'aujourd'hui. dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ako Nous te saluons au nom de Jésus. tononona aminao ny fahasoavan'ny tompo Que la grâce de Dieu soit avec toi. hitanao manokana ny Andriamanitra Que Dieu te bénisse particulièrement. ianao izay tonga eto amin'ity toerana ity Toi qui es présent ici sy izay rehetra manaraka izao fandarana izao et tous ceux qui suivent le culte en ligne. androany dia hanao zavatra miavaka aminao Andriamanitra Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. mety zavatra tsy mahazatra mihitsy zany C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hamangy anao sady izy tsinona Mais dans la parole de Dieu, il va te visiter. raha marary ianao tonga eto Si tu es malade ici na manan'olana ihany koa ou si tu as un problème, mety voafatotra ianao peut-être que tu es enchaîné. dia androany andray fanasitrana ianao Aujourd'hui, tu recevras la guérison. ahita fagagana ianao Tu verras un miracle. vo eo tsika no ny hira sy ny terany amin'izany Nous avons adoré Dieu tout à l'heure. noho izany indrindra dia aza mieritreritra hoe taka ny idiranao eto ny voanao eto Alors ne pense pas que tu sortiras d'ici comme tu es entré ici. fa mino androany Mais crois aujourd'hui fa tsy taka ny idiranao eto mihitsy ny voanao eto anio que quand tu sortiras d'ici, ce ne sera pas comme tu étais entré ici. ray volana mahery kely sisa Il nous reste un mois dia ho farana ny taona et l'année va s'achever. fa ao anatin'izay fotoana izay dia mbola afaka hanao zavatra Andriamanitra Mais pendant cette période, Dieu peut encore agir. satria raha mino anao dia tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao Parce que si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. ary tsy misy zavatra tsy hainy tanterahana Et rien n'est impossible à lui. fa tamin'ny fotoana tsisy nininona mihitsy Mais quand il n'y avait encore rien, dia teo Andriamanitra ny asa Dieu était déjà là. dia eto izy androany Il est ici aujourd'hui. hoy izy hoe naiza naiza ivorian'ny roa na telo amin'ny anarako Il a dit que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, dia eo izy il est là. eto izy androany Il est ici aujourd'hui. hanao zavatra ho antsika rehetra izy Il va agir pour nous. hamangy ici. antsika rehetra Il izy va nous visiter. hanafaka anao Andriamanitra androany Dieu va te délivrer aujourd'hui. noho izany indrindra dia hivavaka tsika raha andreny tenin'Andriamanitra anio a Alors nous allons prier pour recevoir la parole de Dieu dia aujourd'hui. misaotra anareo loanzy Nous remercions le groupe de louanges. dia omeko azy izy nivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izany Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment dans ta présence et nous remettons, Saint-Esprit, entre tes mains la prédication d'aujourd'hui. Prends le contrôle total de nos pensées, de nos cœurs et de tout ce qui se passe en ce lieu. Que toute forteresse cède devant la puissance de ta parole, Seigneur, et prépare nos cœurs comme une terre fertile, prête à recevoir la semence qui produit la vie. Seigneur, nous remettons entre tes mains cette prédication, que ton serviteur, Seigneur, soit oint pour proclamer ce que le ciel a décidé aujourd'hui. Et que cette prédication soit une parole de vie, de rétablissement, de délivrance et de guérison. Nous déclarons au nom de Jésus que ce moment appartient à Dieu seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. dia isaorantsika ny tompo izay a noho izany indrindra dia ny loha hevitry ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko aminao androany a Nous remercions le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana la vie et la mort sont devant toi. izany dia mila mifidy ny anankiray amin'ireo ianao Alors tu dois choisir l'un d'eux. izy amin'ireo ny safiditsika Qu'est-ce que nous allons choisir? fa ray ihany ny azontsika safidiana amin'ireo Nous ne pouvons choisir qu'une seule chose. tsy afaka misafidy ao anatin'ny fotoana anankiray isika sady andeha ho any analakely no andeha ho any an-tanjombato Dans une même période, nous ne pouvons pas choisir d'aller en même temps à Nalakely et en même temps à Tanzumbato. fa ray ihany no tsy maintsy safiditsika Mais nous n'avons qu'un choix. satria olona ray isika Parce que nous ne sommes qu'une seule personne. tsy afaka mizara roa mihitsy isika Nous ne pouvons pas nous diviser en deux. noho izany indrindra androany C'est pourquoi aujourd'hui, dia mila misafidy koa ianao androany tu dois aussi choisir aujourd'hui. ny fahavelomana ve ny fidinao Tu choisis la vie sa isafidy ny fahafatesana ianao ou tu choisis la mort. ao anatin'ny ray volan'ny fandroana ny asa maizy isika Nous sommes pendant le mois où nous chassons les esprits du mal. ao anatin'izany indrindra Et pendant ce moment-là, dia tiako andray fanafahana ianao j'aimerais que tu reçoives la délivrance. androany ihany ianao dia ho afaka Aujourd'hui, tu seras délivré. amin'ity anio ty
Aujourd'hui même, zao maraina zao ce matin même, raha anaraka ny toromarika ianao si tu suis les directives. amaky tenin'andriamanitra avy hatrany ary isika Nous allons lire la parole de Dieu ao amin'ny bokyny Deutéronomia dans le livre de Deutéronome, toko fatelopolo dia andininy fasivy ambin'ny folo ihany a novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. nous allons lire chapitre 30, verset 19, au nom de Jésus. Tsy main'ny avaka itsika etsy amin'ny écran le izy a. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanareo azafady teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Arak'izany indrindra dia iresaka tsika androany fa raha isafidy ianao ny hiaraka amin'Andriamanitra dia ho amin'ny fahavelomana ianao zany. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que si tu choisis d'être avec Dieu, alors tu choisis la vie. Eo indrindra zany ny tena ho resantsika anio. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Fa maro ny olona mety mandeha miangona angamba ny ilazana azy fa tsy mandeha mivavaka. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais ils ne prient pas. Satria raha ohatra ka tonga eto isika dia mietrereta fa mpianatra Jesosy ianao. Parce que si nous venons ici, pense que tu es un disciple de Jésus. Satria ny mpianatry ny tompo Parce que le disciple du Seigneur, dia nanaraka ny fiainana izy, il a suivi la vie de Jésus. nanaraka ny fahavelomana izy, Il a suivi sa vie. nianatra ny aina tamin'izany izy. Il a appris à vivre comme lui, Fa tsy mba nianatra na ny aina tamin'ny fahafatesan'izany izy. mais il n'a pas appris, il n'a pas vécu la mort. Androany zany dia tiako ianao mba tena ho tonga saina mihitsy anio. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu réalises vraiment Sa hoe tonga eto ianao kanefa mpiangona fotsiny na mpivory fotsiny. que tu n'es pas venu ici juste pour te réunir ici, Fa engane ianao ka tena olona mpianatra Kristy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. mais que tu sois vraiment le disciple de Christ pour la vie éternelle. Tsy noho ny amin'ny fiainana fotsiny ny atongavantsika eto Ce n'est pas seulement pour la vie que nous sommes ici, dia le fiainana eto ambonin'ny tany zany, non pas la vie sur cette terre, fa le fiainana mandrakizay mihitsiny. mais vraiment pour la vie éternelle. Fa raha ohatra ka fiainana momba ny tany ny atongavanao eto dia diso hevitra ianao Mais si tu es venu ici pour la vie sur la terre, tu te trompes. na diso lalana ihany koa. Tu te trompes de chemin. Satria tsy ny amin'izao fiainana izao ihany na natenantsika an'Andriamanitra Parce que nous n'espérons pas Dieu pour cette vie seulement, fa le fiainana mandrakizay mihitsy. mais aussi pour la vie éternelle. Hitanao neny tompo. Que le Seigneur te bénisse. Anova ny fisainanao Andriamanitra androany. Que Dieu change tes pensées aujourd'hui. Dia ho tonga aminao mihitsy ny safidy tsara an'io zany. Et que tu aies le bon choix aujourd'hui. Iriko ianao androany mba tena ho tonga amin'ilay safidy tena izy. Je désire qu'aujourd'hui tu fasses le bon choix. Ry havano, Bien-aimé, ny ataontsika ihany ny hamantarana fa tena nifidy an'izany tsika. c'est par notre comportement que nous saurons si nous avons fait le bon choix. Ahoana ary ny ahafantarantsika zany fa nifidy ny fahafatesanansika. Comment nous saurons alors que nous avons choisi la mort? Dia maka tenin'Andriamanitra isika hamalitsika an'izany satria araka ilay tenin'Andriamanitra teo hoe teo anoloantsika ilay izy. Io ny fiainana, io ny fahafatesana. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre cela, car selon la parole de Dieu, la vie et la mort sont devant nous. Tsy zany amorona an'izany fa ny tenin'Andriamanitra mamaritra an'izany. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Dia iriko ianao tena hanaraka izay tenenin'Andriamanitra mihitsiny. Et j'aimerais que tu suives ce que Dieu dit, Tsy handany fotoana fotsiny eto que tu ne perdes pas ton temps ici, fa hanomana ny fiainanao amin'ny mandrakizay ianao. mais que tu prépares ta vie éternelle. Dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary. Voici ce que la parole de Dieu dit, Hamantarantsika hoe izay marina ve tsika. pour savoir si nous sommes vraiment ainsi. Ka raha tenin'izay tsika dia mila miofotsika androany. Et si nous sommes ainsi, nous devons changer aujourd'hui. Ao amin'ny Levitikosy Dans Lévitique, toko fahefatra ambin'ny folo chapitre 26, toko fa enina amby roapolo dia andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo vakitsika ao amin'ny anaran'i Lévitique, Jesosy. chapitre 26, versets 14 à 17. Nous allons lire au nom de Jésus.
fa raha tsy mihaino ahy kosa ianareo ka tsy mankatoy ireo didy rehetra ireo ary amavonareo ny didiko na ny lalan'ny fanahinareo ny fitsipiko azafady na hala amin'ny fanahinareo fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko izao kosa dia anao izao aminareo anisy fampitahorana aminareo aho dia aretina maso zanona sy tazo mamay izay manimba ny maso sy mandany ny aina ary afafinareo ny voan-javatra reo fa ny fahavalonareo no ijinjazy dia anandrina anareo ny tavako ka ho resy ao alohan'ny fahavalonareo ianareo ary izay manka hala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsy misy manenjika aza. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles, au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuise le regard et ronge la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien. Ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Hainao amin'izany zavatra tian'Andriamanitra ho resahana hoe Tu vois ce que Dieu veut annoncer? hatraiza ianao Jusqu'où tu vas? iza marina zany ny tena arahanao Qui est-ce que tu suis vraiment? manaraka an'ilay fiainan'ny fahavelomana ianao sa manaraka an'ilay fiainan'ny fahafatesana Est-ce que tu suis la vie ou tu suis la mort? fa eto raha nitondra ny teny manokana ny mpanompon'Andriamanitra ilay mpaminany voalohany dia Mosesy. Mais ici, si le prophète de Dieu a apporté la parole de Dieu, le premier prophète Moïse, dia izao ny zavatra nyresahany voici ce qu'il a dit. raha ohatra tsy haino anareo izy izy Si vous ne m'écoutez pas, dit-il, zay afatra napetraka Andriamanitra tao aminy les prescriptions que Dieu lui a données, dia tadio tsara ozy izy souvenez-vous, dit-il, fa ho tonga aminareo ilay fahafatesana que la mort surviendra sur vous. satria ilay aretina mahaso azanona ozy izy izay mandany ny ainanao Parce que la mort qui va traverser ta vie, dia ho tonga aminao zany cela va t'arriver. ary tao anatin'izany indrindra dia tsy nisalasala Mosesy raha niresaka tamin'ireo olona ireo Et Moïse n'a pas hésité quand il a parlé à ces personnes. ary tsy natahotra ihany koa izy Il n'a fait pas peur satria mpitondra ny afatr'Andriamanitra parce qu'il portait le message de Dieu, satria tiany andeha amin'ny fahamarinan'ireo olo ireo parce qu'il voulait que ce peuple marche dans la vérité, satria ilay Andriamanitra marina no miresaka amin'ireo olo ireo parce que c'est le Dieu de vérité qui leur parle. androany ihany koa Et aujourd'hui aussi, dia miresaka aminao Andriamanitra Dieu te parle. mba tiano velona ianao Il veut que tu aies la vie. hitantsika eo zany fa ny fialana amin'ilay fankatoavana izay lazain'Andriamanitra na ny lalan'Andriamanitra Et nous verrons donc que quand nous suivons la parole de Dieu ou le chemin de Dieu, dia rehefa miala amin'ny lalan'Andriamanitra ianao dia miandry anao foana ny fahafatesana quand tu t'éloignes du chemin de Dieu, la mort t'attend. haitsika ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany Nous savons ce qui s'est passé en ce temps-là. mbola Mosesy ihany no mitantara ny zavatra nitranga C'est encore Moïse qui raconte ce qui s'est passé tamin'izany fotoana izany à cette époque-là. satria na ny zavatra niseho ianao Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? ny ambara amin'ny bokyny Genesis toko faharoa Le livre de Genèse, chapitre 2, andiny fafito ambe folo verset 17, dia ny Genesis toko fahatelo ihany koa et Genèse, chapitre 3, andiny fasivy ambin'ny folo verset 19, dia manambara mazava tsara nous a annoncé clairement fa tena nametraka lalana iainan'ny ny olona voalohany Andriamanitra que Dieu a vraiment montré le chemin où les premiers hommes ont vécu. dia Adama sy Eva zany C'était Adam et Ève. dia inona ny lazainy lay ao amin'ilay toko faharoa andiny fafito ambe folo dia zao ny vakany Qu'est-ce qu'il a dit dans chapitre 2, verset 17? Voici ce qui est écrit. fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro za hinananao azy dia ho faty tokoa ianao Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. tena manambara Andriamanitra fa tsy mivazivazy izy Dieu dit vraiment la vérité et il ne plaisante pas.
mandraka ankehitriny tsy mivazivazy amintsika Andriamanitra. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne plaisante pas. Ary sofa nitrango zany tantara zany Si cela s'est passé, mba ahafahantsika manitsy ny lalantsika. c'est pour que nous puissions corriger notre chemin Ary ahafahantsika misaintsaina ny tokony iainantsika ihany koa. et pour que nous puissions ce que nous devons vivre. Fa reo olona voalohany reo Mais pour ces premiers hommes, dia niditra tao aminy fahafatesana. la mort est entrée en eux. Ary tonga amintsika ihany koa zany fahafatesana zany ankehitriny. Et cela peut nous arriver aussi actuellement, No ny vokatry nataon'ireo olona reo. à cause de ce que ces gens-là ont fait. Fa isaorana an'Andriamanitra Mais nous remercions Dieu ny amina meza ny zanany lahatokana parce qu'il nous a donné son Fils unique, dia Jesosy Kristy tompo. qui est Jésus-Christ. Amerina antsika milohan'ny ray izy. Il va nous restaurer. Ho velona ianao. Tu seras en vie. Ho velona ianao. Tu seras en vie. Amelona anao Andriamanitra. Dieu va te donner la vie. Ina moa nataon'ireo olona reo tokoa zany rehefa vita ny tenenin'Andriamanitra. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait après que Dieu ait parlé? Leo amin'ileo toko fahatelo andiny fasivy ambin'ny folo dia zao ny zavatra nataony. Au chapitre 3, verset 19, voici ce qu'ils ont fait. Ny fahatsembohan'ny tavanao izy no azahoanao hanina mandra-piveninao any amin'ny tany. Fa ny tany no analananao, fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray ianao. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Raha ny contexte io tenin'Andriamanitra io ny jerevana Le contexte de cette parole de Dieu dia zao ny zavatra ambarany. annonce ceci. Fa tena nihinanan'izy ireo ny voankazo voarara. Ils ont vraiment mangé ce qui était interdit. Dia io amin'ny andininy fasivy ambin'ny folo manambara fa ho tonga aminy amin'izay le fahafatesana. Et au verset 19, il est écrit que la mort va arriver sur eux. Ary tena efa ao anatiny mihitsy le fahafatesana. Et la mort était vraiment en eux. Maty avokoa ny zavatra rehetra izay nataony amin'izay. Tout ce qu'ils faisaient était mort. Araky ny nambaran'ilay boky izay nivakintsika any amin'ny Levitikosy toko fahaenina amby roapolo. Comme il est écrit dans Lévitique chapitre 26, Dia tanteraka tokoa le izy. cela s'est vraiment réalisé. Raha ny tenenina le izy tany amin'ny bokin'ny Genesis, Comme c'était déjà écrit dans le livre de Genèse. dia mbola nanamafy indray Mosesy any amin'ny bokin'ny Levitikosy. Et Moïse a encore confirmé cela, Satria tsy tia ny aina amin'izany tsika. parce qu'il ne veut pas que nous vivions cela. Ry havano, Bien-aimé, aza variana. ne sois pas distrait, Fa ny fahafatesana dia eo akaikinao. car la mort est à côté de toi. Isan'andro dia eo akaikinao foana le fahafatesana. Chaque jour, la mort est à côté de toi. Na aiza misy anao dia eo akaikinao izy. Partout où tu es, il est à côté de toi. Satria iza moa le mpitondra ny fahafatesana. Parce que qui a créé la mort? Iza no nitaona ny olona ho amin'ny fahafatesana. Qui emmène les gens à la mort? Iza no nitaona ny Adama sy Eva hihinana ny voankazo. Qui a entraîné Adam et Ève à manger le fruit interdit? Tsy misy afa-tsy ny devoly. Ce n'est rien d'autre que le diable. Ary mandraka ankehitriny aza mieritreritra ianao fa mpino. Et jusqu'aujourd'hui, ne pense pas que tu es déjà croyant Dia hoe tsy eo akaikinao izy. et qu'il n'est pas à côté de toi. Jereny tantara ao amin'ny Baiboly. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. Fa raha nivory ny zanak'Andriamanitra Mais quand les enfants de Dieu étaient là, dia teo foana koa Satana. Satan était toujours là aussi. Hainao ny tantara momba ny Job. Tu connais l'histoire de Job. Raha nanontany Andriamanitra Quand Dieu a demandé, tamin'ny Satana Satan, dia tetỳ ambony tany foana izy. il était toujours sur terre. Ary tsy mijanona amin'ny toerana iray izy fa mandehandeha. Il ne reste pas dans un seul endroit, mais il est partout. Ary tena ainga mpandeha mihitsy izy. Et il marche vraiment vite. Raha eto izy zao Par exemple, s'il est ici, dia vetivety eo izy ao anatin'ny sekondra vitsy izy dia tonga ny andapa ihany keo. et en quelques secondes, il peut arriver un DAP. Noho izany indrindra tiako milaza aminao amin'ity androany ity. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, Aoka ianao hisafidy ny fiainana mihitsiny. choisis la vie. Isan'andro dia aoka ianao hisafidy ny fiainana. Chaque jour, choisis la vie. Haitsika zany fa ny tsy fankatoavana ny fototry ny fahafatesana. Et nous savons que c'est la désobéissance qui est la source de la mort. Io tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Levitikosy io La parole de Dieu que nous voyons dans Lévitique dia manambara fa ny tsy fankatoavana ny fototra lehibe indrindra nahatonga ny fahafatesana. nous annonce que c'est la désobéissance qui est la source fondamentale de la mort. Mandraka ankehitriny mbola tsy mankatovy ianao. Jusqu'à aujourd'hui, Andaotsika.
ho tena ho isan'ny olona akato an'Andriamanitra. Soyons parmi les personnes qui obéissent à Dieu. Manarak'izay ihany koa dia ny tsy fifanarahana. À part cela, c'est le fait que nous ne suivons pas. Io koa dia mitarika ny olona ho amin'ny fahafatesana. Cela entraîne aussi les gens à la mort. Mety tsy voalaza aketo daholo hoe inona mahatonga ny fahafatesana. Peut-être que nous ne pouvons pas dire ici qu'est-ce qui entraîne la mort. Satria raha ohatra ka ny hainga tany amin'ny tsy fankatoavana ilay fahafatesana, Parce que si c'était la désobéissance qui était la raison de la mort, dia misy karazana maro mitondra fahafatesana ihany koa. il y a aussi plusieurs autres raisons qui entraînent la mort. Ohatrany hoe ohatran'ireny karazana aretina hitantsika ankehitriny ireny, Par exemple, toutes sortes de maladies que nous voyons maintenant, dia izay mitondra fahafatesana amin'ny fomba maro isan-karazany. cela peut entraîner la mort de plusieurs manières. Na ihany koa tahaka ny hoe lozam-pifamoivoizana tahaka izany. Aussi, par exemple, les accidents de la mort, les accidents de la route. Dia izany mitondra fahafatesana. Cela peut entraîner la mort. Izay hitan'ny masontsika. Et cela est visible. Fa ity anankiray ity indray izay mitondra fahafatesana ihany koa dia ny tsy fanarahana ihany koa. Mais cette chose-là qui entraîne aussi la mort, ce sont les conflits. Ho ambarantsika amin'ny alalan'ny baiboly zany. Nous allons le voir à travers la Bible. Romanina toko voalohany Romains chapitre 1, andrifa sivy amby roapolo verset 29 dia mijany eo amin'ny faharoa amby telopolo isika. jusqu'au verset 32. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia feno tsy fahamarinana rehetra ny faharatsiana. Ny firenena azafady ny fieremana, ny lolopoa, feno fialonana, vonoolona, fifandirana, fitaka, otropo. Mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra. Mpampahory, mpiavonavona, mpandoka tena, mpamoritsain-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao koa. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Ireo rehetra rehetra zany mitondra ny olona ho amin'ny fahafatesana. Toutes ces choses-là entraînent la mort. Inona moa mahatonga ny olona mifampialina? Pourquoi les gens sont jaloux? Inona mahatonga anao hialina ny namanao? Pourquoi tu es jaloux de ton prochain? Inona mahatonga anao mifosafosa azy? Pourquoi est-ce que tu fais de la médisance? Fa maninona tsika manao zany? Pourquoi nous faisons cela? Satria misy fanahy fahafatesana tafiditra ao. Parce qu'il y a l'esprit de mort qui est entré. Dia le fanahy ratsy mpitondra fahafatesana mihitsy nefa ao anatintsika. C'est vraiment le mauvais esprit qui entraîne la mort qui est en nous. Zany indrindra mila fantaritsika androany hoe mbola mitoetra ao amin'ilay fahafatesana ve sa tsy ao intsony? C'est pourquoi nous devons savoir aujourd'hui, est-ce que je suis encore dans la mort ou je ne suis pas? Ankoatran'ilay hoe tsy fankatoavana an'Andriamanitra na tsy fanekena an'Andriamanitra, À part la désobéissance à Dieu, dia ireo ihany koa fa mipetraka ireo zavatra ireo. ces choses-là aussi, Tena mamperitreritra ilay izy hoe ny olona kristiana indraindray ny tena manatanteraka an'izany. nous fait vraiment penser que souvent ce sont les chrétiens qui pratiquent cela. Ary eo amin'ilay andiny faharoa amby telopolo nge jerenao tsara ny zavatra lazainy bokin'ny Romana e. Et regarde bien ce qui est écrit au verset 32. Ozy dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra ozy izy. Fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty. Nefa tsy manao ihany, tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka amin'ny manao koa. Hitanao, ny fankasitrahanao ny ataon'ny hafa,
izay mitondra fahafatesany dia ianao ihany koa mbola miaina ao amin'ilay fahafatesany. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne commettent pas seulement, mais ils approuvent aussi. Tena mamperitreritra. Cela nous fait vraiment réfléchir. Satria hozy izy ireo malala tsara ny tenin'Andriamanitra ny tena mpanao zany. Parce qu'ils disent que c'est ceux qui connaissent bien la parole de Dieu qui le pratiquent. Nisy olona anankiray tamin'ny terinandro ity niresaka hoe rehefa tonga any amin'ny fonjy ianao izy dia mahavariana. Il y a quelqu'un qui m'a parlé cette semaine et qui a dit, quand tu arrives à la prison, c'est étonnant. Fa dia raha miberan'ny tompo ianao dia izy koa tena maharaka tsara mihitsiny. Que si tu loues le Seigneur, il le suit vraiment. Reto tsy tokony zany mihitsy ny zavatra hitranga. Ce n'est pas ce qui doit arriver. Satria raha tonga any amin'ny fonjy ianao dia olona tokony olona tao anatin'ny faharatsiana no hitanao any. Parce que si tu arrives à la prison, tu dois voir des personnes qui étaient dans la méchanceté. Fa maninona ny misy olona ohatr'izany any amin'ny fonjy? Pourquoi il y a de telles personnes en prison? Satria marina io tenin'Andriamanitra io. Parce que la parole de Dieu est vraie. Satria izy mivavaka ihany na manompo an'Andriamanitra fa ny ataony ihany ny ataony. Parce que peut-être qu'il prie et qu'il sert Dieu, mais il fait quand même ce qu'il veut faire. Dia rehefa nandinika an'izany Et quand j'ai pensé à cela, dia ohatraka hoe zay zany mahatonga ilay olona tonga any. je me suis dit, c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés là-bas. Satria tonga mivavaka sy manompo an'Andriamanitra ihany izy fa tsy tena mpakatoy izay lazain'Andriamanitra. Parce que même s'ils prient et servent Dieu, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Fa ianao tonga eto androany Mais si tu es ici aujourd'hui, na ianao manaraka izao tenin'Andriamanitra izao ihany koa et si tu écoutes cette parole de Dieu, dia tiako ianao androany tena handray fepetra ho amin'ny fiovana j'aimerais que tu prennes vraiment une décision pour le changement, mba hanovanao tanteraka Andriamanitra. que Dieu puisse te changer entièrement. Vonina hanovanao Andriamanitra. Dieu est prêt à te changer. Vonina hitondra fahavelomanao aminao izy. Dieu est prêt à te donner la vie. Fa ny olana androany Mais le problème aujourd'hui, dia isika tsy mihaino tsara izay lazain'Andriamanitra c'est que nous n'écoutons pas vraiment ce que Dieu dit ary tsy manaraka izay ambaran'Andriamanitra akory tsika. et nous ne suivons pas ce que Dieu nous annonce. Nandray ohatrany mampieritreritra ihany ilay teny hoe enoka ato amin'ny sofoka vanana dia avokako amin'ny sofoka vy. Parfois, cela me fait réfléchir la parole qui dit que j'écoute à l'oreille droite et je fais sortir à l'oreille gauche. Fa engereka hitoetra ao anatinao mihitsy ny tenin'Andriamanitra androany Mais j'espère que la parole de Dieu demeure vraiment en toi aujourd'hui dia hanapaka ao anatinao izy et qu'il va décider en toi. dia azo antoka aminao ny fahavelomana. Et c'est assuré que tu auras la vie. Ry havanao Bien-aimé, mila amin'izay ao anatin'ny tsy fanarahana. éloigne-toi maintenant de la désobéissance. Andao hanaraka an'Andriamanitra tsika. Suivons Dieu. Jereo nge no abola toko faheny Regarde Proverbe, andimy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. chapitre 6, versets 14 à 19. Oabolana toko fahenina andimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny Proverbe, chapitre 6, versets 14 à zao ny 19. ambarana. Fa fahafatesana ozy ny ao am-pony. Mihevitratry mandrakariva izy sady mamafy ady. Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny lozanjo azy. Ho torotoro tampoka izy ka tsy izy fahasitranana. Izao enina izao halan'i Jehova. Eny fito no ataony ho fahavetavetana. Ny maso miavinavina, ny lela fandainga, ary ny tanana mandatatra marina. Ny fo mamoritsain-dratsy, ny tongotra malaky mihazakazaka anao ratsy. Ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahiny. La perversité est dans son cœur. Il médite constamment le mal. Il provoque des conflits. C'est pourquoi la ruine le surprendra soudain. Tout d'un coup, il sera brisé sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Afaka manatsahatra ny tsy fanarahana ve ianao androany? Est-ce que tu peux arrêter des conflits aujourd'hui? Manaika fa tsy ho tia atsika daholo akory ny olona rehetra.
Je comprends que tout le monde ne peut pas nous aimer. Ary manaiky fa mety mbola misy foana ny tsara noho itsika foana ihany keo. Et je comprends qu'il peut toujours y avoir des personnes qui sont mieux que nous, Zay manodidina atsika zany. qui sont autour de nous. Fa afaka maneho teny fitiavana eo amin'ny manodidina anao ve ianao manomboka izao. Mais est-ce que tu peux dire des paroles d'amour aux gens qui sont autour de toi? Afaka mandresy an'ilay fankalana ve ianao manomboka androany. Est-ce que tu peux t'éloigner de tous ces problèmes à partir d'aujourd'hui? Fa raha resinao zany dia ho tonga ao aminao ny fahavelomana. Parce que si tu vas triompher de cela, la vie va arriver sur toi. Inao moa tonga ny olona mifamosavy amin'izao vanim-potoana izao. Pourquoi il y a des personnes qui font de la sorcellerie actuellement? Fialonana ange mahatonga an'izany. C'est la jalousie, Tsy fanarana ange mahatonga an'izany. ce sont les conflits. Androany andao hifanaraka. Aujourd'hui, convenons-nous, Tsy misy olona afaka ny ahita an'Andriamanitra zany personne ne peut voir Dieu. raha ohatra ka mifankahala. S'il a la haine en lui, Raha milaza ny tenantsika fa hitady an'Andriamanitra ny atongavantsika eto ary anatena fiainana tsara ao amin'Andriamanitra. si nous disons que nous sommes ici pour chercher Dieu et que nous espérons une vie en Dieu, Nefa misy olona nanana olana eto amin'ity toerana ity. alors que tu as de la haine contre quelqu'un, Za milaza aminao fa tsy ahitan'Andriamanitra miasa zany ianao. je te dis que tu ne verras pas Dieu agir. Lany fotoana fotsiny ianao. Tu perds ton temps Ary anenenanao mandrakizay zavatra vitanao. et tu vas le regretter éternellement. Andatsanao mandrakizay zany. Cela va te faire échouer éternellement. Fa androany niza nananao olana ato amin'ity efitrano ity. Mais aujourd'hui, si tu as quelque chose contre quelqu'un ici, Mevana amin'ny aingana. réconcilie-toi avec lui. Jesosy ange nyresaka an'izany. Jésus l'a déjà dit. Raha hitondra fanatitra ianao ozy izy. Si tu vas apporter ton offrande, a-t-il dit, Ka amin'ny fotoana anateranao azy mahatsiaro ianao fa manana ady amin'ny rahalahinao ianao. et que pendant que tu apportes ton offrande, tu te souviens que tu es en opposition à ton frère. Dia tsy mila mivolanao aloha Andriamanitra. Dieu n'a pas besoin de ton argent, Fa ndana aloha mihavana amin'ilay olona ozy izy. mais va d'abord te réconcilier avec ton prochain, dit-il. Fa nahoatrina ilay vola nieritreretinao entina. Et quel que soit le montant de l'argent que tu voulais apporter, Tsy zany no hitan'Andriamanitra. Dieu ne voit pas cela. Fa ny tian'Andriamanitra ho hita aloha dia ndana aloha ianao mihavana amin'ilay olona. Mais Dieu veut d'abord voir que Attends, c'est havananao aminy. tu te réconcilies avec ton prochain. Fa rehefa vitanao ilay fihavanana aminy atero amin'izay ilay izy. Et quand tu as fini la réconciliation, apporte ton offrande. Androany zany. C'est aujourd'hui. Mila mihavantsika. Nous devons nous réconcilier. Zany tetavin'Andriamanitra. C'est ce que Dieu cherche. Hainao impiry diso amiko ny rahalahiko tsy izy. Mantsy an'i Jesosy. Combien de fois mon ami était en erreur contre moi? Dia impiry izy ny diso no avelako. Combien il a péché? Combien de fois je dois lui pardonner? Dia misy teny ao tenenin'i Jesosy hoe fitopolo ampitomboina fito. Et Jésus a dit 70 fois plus 7. Dia hainao zany fa zay izy ny diso dia avelanao foana. Donc tu comprends que quiconque a péché contre toi, tu dois lui pardonner. Fa ny tsy fahaizana mamela ny eloko ny hafa dia miteraka fahafatesana zany. Car quand nous ne savons pas pardonner, cela entraîne la mort. Ary na dia androaka devoly manomboka maraina mandra-pariva ny andro azy ianao. Et même si tu chasses le diable matin, midi, soir, Dia androaka ny fanafahafatesana. cela entraîne toujours la mort. Kanefa ianao manan'olana amin'ny rahalahinao. Alors que tu as un problème avec ton prochain, Na amin'ny vadinao. ou avec ton époux, Na amin'ny mpiara-miasa aminao. ou avec tes collègues, Na amin'ny mpiara-mianatra aminao. ou avec tes camarades. Mihatsara vela tsy amin'ny fotsiny ianao ohatra. Par exemple, tu es juste hypocrite envers eux. Dia tadio tsara. Souviens-toi, Tsy voaka ny devoly. le diable ne sortira pas. Ary na dia mpanompon'Andriamanitra iza na iza otsonao moka devoly eo aminao. Tsy voaka izy. Et quel que soit le serviteur de Dieu qui va chasser le diable en toi, il ne partira pas. Fa tsotra be ny fomba androana azy na amoana azy. Mais c'est très simple de le faire partir. Ndana aloha mihavana amin'ilay olona ianao. Va te réconcilier avec la personne. Ajanony tsy fifanarahana rehetrarehetra. Arrête tous les conflits Dia hahita fombiazana ianao. et tu verras le succès Dia ho velona ianao. et tu auras la vie. Fa nahita olona ve ianao mpivarotra anankiray. Si tu es en opposition contre quelqu'un, Mpivarotra izy. par exemple un vendeur, Nefa mpiady aman'olona. et pourtant il se dispute avec les autres, Andevy an-tsenany. est-ce que ses affaires vont marcher? Tsy andeha an-tsenany zany olona zany. Cela ne va pas marcher.
na mety mpiavinavina fotsiny ihany koa ary izy Ou par exemple, s'il est hautain, andeha resako ohatra hoe mivarotra voatabia izy zao ohatra par exemple, s'il vend des tomates, dia tsara be daholo ny voatabia ny ohatra et il a de très belles tomates, fa misy olona mivarotra voatabia tsy akaiky etsy mais il a quelqu'un à côté fa mety tsy dia tsara loatrany qui n'a pas les mêmes tomates. fa rehefa mandray an'lay voatabia n'lay olona mpiavinavina ny mpividy Mais quand la personne prend les tomates, la personne qui est hautaine, dia vao mandray fotsiny dia azakitikitiana rehefa tsy hividy et si le vendeur dit ne touche pas quand tu ne veux pas acheter, io olafo ve zany etan'izany est-ce qu'il arrivera à vendre? dia ohatr'izany tsika Et nous sommes pareils. mila miovitsika Nous devons changer. fotoana niovany zao C'est la saison pour changer. ingany ka ty farany taona ty dia fotoana tena iovanao marina tokoa Je pense que cette fin d'année, c'est le moment de changer. fa tsy hitondra ny fiainana ratsy izay anananao ntsony ianao hiditra amin'ny taona manaraka indray Mais tu ne vas pas amener ta mauvaise vie dans la nouvelle année qui va venir. izay taona enina amby roapolo sy roa arivo L'année 2026. hitondra fahasoavana ao anao zany Cela va te donner la Raha vao niovy grâce ianao androany. si tu es prêt à changer. amen Amen. iresaka ihany koa androany amin'ny tsy finoana Nous allons aussi parler aujourd'hui de l'incrédulité. fa ny tsy finoantsika an'andriamanitra dia miteraka fahafatesana zany L'incrédulité entraîne la mort. dia hijeritsika eo amin'ny jaonina toko fahina ambe folo Nous allons voir dans Jean chapitre 16, andiny fatsivy verset 9. dia ozy izy ny fahotana satria tsy mino ahy izy Il est écrit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. rehefa tsy mino an jesosy ny olona anankiray Quand quelqu'un ne croit pas en Jésus, dia fahafatesana zany c'est la mort. fahafatesana zany C'est la mort. ny tsy finoana an jesosy dia fahafatesana zany Quand nous ne croyons pas en Jésus, c'est la mort. raha marary ianao zao ohatra dia tokony ino azy ianao fa afaka manasitrana anao izy Par exemple, si tu es malade, tu dois croire qu'il peut te guérir. hitanao ao amin'ny hebreo izay nanombohan'ilay ranabavy n'izao fotoana izao hebreo toko fa raika ambe folo andininy fahenina Tu vois, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, dia tena resahany mihitsy hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza atao zao nasitraka aminy fa izay manantona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy il est écrit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. tsy ahita nininona amin'andriamanitra ny olona tsy mino Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut rien faire. tsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ny olona tsy mino an jesosy Celui qui ne croit pas en Jésus n'aura pas la vie éternelle. fa ianao tonga eto androany mino androany fa iova hevitra ianao tena ino atoky an jesosy ianao Mais toi qui es ici, chez foi, que tu vas changer ta vie et tu vas croire en Jésus. tena andriamanitra diso antsika loatra ny jaonina toko fatelo andiny fahina ambe folo Nous connaissons la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, fa milazo io tenin'andriamanitra io verset 16. Cette parole de Dieu dit, fa toy izao zao ny hotiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsisy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. raha mino an jesosy ianao androany Si tu crois en Jésus aujourd'hui ka anaiky amin'ny vavanao ianao androany et que tu acceptes par ta bouche aujourd'hui, fa ny vavany any akentsika azahotsika n'le famonjena parce que c'est par la bouche que nous parlons pour recevoir le salut, ary amin'ny fotsika ny onotsika ny fisiny et c'est par le cœur que nous croyons cette vérité, sy ny fatokavany teto amin'ity zao tontolo zao ty que cette vérité arrive dans ce monde. dia anovany tantara-piainanao andriamanitra Et Dieu va changer ta isy vie. fahavelomanao anatinao ao Il y aura la vie en toi. ho tonga ao aminao ny fahavelomana La vie sera en toi. ho jerentsika indray zao a hoe ahoana kosa no ahafahantsika manana antoka
fa tena ny fidy ny fiainantsika. Nous allons maintenant voir comment nous avons l'assurance que nous avons vraiment choisi la vie. Dia hojerentsika ny Jona 3:15. Nous allons voir Jean chapitre 14, verset 15. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia hoe ny fitiavantsika an Jesosy Kristy Tompo. Cette parole de Dieu nous parle de la façon dont nous aimons le Seigneur Jésus. Ozy izy ambarany tsara mihitsy hoe raha ty ahy ianareo dia ao anao izy hitandrina ny didiko. Il a dit, si vous m'aimez, qu'a-t-il dit? Respectez mes commandements. Tiatsika ve Andriamanitra? Est-ce que nous aimons Dieu? Tena tianao ve izy? Tu l'aimes vraiment? Tena tianao ve Jesosy? Tu aimes vraiment Jésus? Ilay nitondra famonjena ho anao Celui qui t'a donné le salut? dia androany te hilaza aminao amin'ny tean'io ty Aujourd'hui, j'aimerais te dire fa tokony hitandrina izay didiny izay ianao. que tu dois respecter ses commandements. Ilay didy izay napetraka Jesosy. Les commandements de Jésus. Ao anao Jesosy? Qu'est-ce que Jésus a dit? Manana didy maromaro Jesosy. Jésus a plusieurs commandements. Satria izao no teneniny. Voici ce qu'il a dit. Izay tsy voasoratra tany amin'ny testamenta taloha kory zany. Ce n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Satria Jesosy dia efa ndresaka hoe didy vaovao no nomeko anareo. Parce que Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Ary ny fampianaran'i Jesosy nandray ohatrany hoe sarotra tanterahana kokoa. L'enseignement de Jésus est parfois difficile à réaliser, Fa azo tanterahana tsara. mais on peut le réaliser. Hozy izy hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko fa ao anatin'izany dia hozy izy tiavany namanao. Il a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements, aime ton prochain, Tiavany namanao tahaka ny aime ton prochain tahaka ny tenanao. comme toi-même. Didy zany. C'est un commandement. Raha misy mamelo takolaka anankiray hozy izy aviana havanana atolory azy indray koa ny anankiray. Si quelqu'un te gifle la joue droite ou gauche, tends lui aussi l'autre joue. Fa tsy nilaza mihitsy izy hoe raha misy mamelo ny takolaka ankavino io ny azy ankavanana. Mais il n'a pas dit, si quelqu'un te gifle la joue droite, tends lui la joue gauche. Tsy efa ny tompo tena nampianatra mihitsy hoe mbola atolory indray koa ny hafa. Il a dit, tends aussi l'autre joue. Ry havanao Bien-aimé, androany tianao ve Jesosy? aujourd'hui, est-ce que tu aimes Jésus? Tena tianao marina ve izy? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Tena tianao ve izy? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ho tandrematsika ny tetiny. Gardons ses commandements. Ho tandrematsika ny tetiny. Gardons ses commandements. Tsy hoe manompo an'Andriamanitra sika satria mampatahotra izy. Ce n'est pas que nous servons Dieu parce qu'il nous fait peur, Satria matahotra no very tsika dia manompo an'Andriamanitra. que nous avons peur d'être perdus, c'est pourquoi nous le servons, Ingany ka tsy zany ny atonatongavanao eto anio. que ce ne soit pas la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Fa raha tonga eto marina tokoa ianao hanompo an'Andriamanitra Mais si tu es vraiment venu ici pour servir Dieu, satria tianao izy. parce que tu l'aimes, Satria tianao izy. parce que tu l'aimes, Tianao ve Andriamanitra? est-ce que tu aimes Dieu? Hainao ve ny fanontaniana ataon'ny fariseo sasany Tu sais la question des pharisiens tamin'i Jesosy? qu'ils ont demandé à Jésus, Inona ny didy lehibe indrindra hozy izy? quel est le plus grand commandement, ont-ils dit? Dia roa ihany ny didy miantona Il n'y avait que 2 commandements izay ekina ny fiainany zanak'olombelona. sur lesquels la vie des êtres humains se base, Izay manara-dian'i Jesosy. ceux qui suivent Jésus. Dia hozy izy ny tenin'i Jesosy. Jésus a dit, Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao aime l'Éternel Dieu amin'ny fonao rehetra, de tout ton cœur, amin'ny sainao rehetra, de toutes tes pensées, amin'ny fanahinao rehetra. de toute ton âme, Eny e tiavo amin'ny herinao rehetra mihitsy koa izy. de toutes tes forces aussi. Dia izay mitovy amin'izay ihany koa izy dia hoe Il a dit qu'il y a un autre commandement pareil à cela, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. aime ton prochain comme toi-même. Reo ihany raha vitanao ny mity an Jesosy Ce sont les seuls commandements si tu arrives à aimer Jésus. dia tokony ho vitanao ny mity ny manodidina anao. Tu arriveras aussi à aimer ton prochain. Misy olona zao ohatra manambola izy Par exemple, quelqu'un a de l'argent, fa zao ny zavatra mitranga raha mangataka amin'le namany mais voici ce qui se passe si tu lui demandes ary tena milaza marina le olona fa tsy mamitaka akoriny et que cette personne dit vraiment la vérité, mais il na ne mety prend hoe pas. tsy misoloky mihitsy le olona.
Et cette personne ne trompe pas. ary tsy manana fisainana hafahafa izy Il n'a pas de mauvaise pensée hoe anambakana n'ilay olona izay mety manam-bola qu'il va demander à la personne qui a de l'argent, dia mba mangataka fiantrana aminy qu'il lui demande de l'argent fa manan'olana izy parce qu'il en a. fa milaza ilay olona manam-bola tsy indraindray hoe Mais parfois, cette personne dit, tsy manan'omena anao a je n'ai rien à te donner. misy fitiavana ve zany Est-ce qu'il a de l'amour? misy fitiavana ve zany Est-ce qu'il a de l'amour? efa mba ohatr'izany tsika teo aloha Et pourtant, nous faisions cela auparavant. ary efa nanao an'izany mihitsika e Nous l'avons vraiment fait. fa manomboka izao Mais dorénavant, mety tsy afaka manome zay tedavina ianao peut-être que tu ne peux pas donner, fa mety afaka manome zay kely eo am-pelantananao ihany koa ianao mais peut-être que tu peux donner le peu que tu as dans tes mains. aza miandro hoe manana zavatra betsaka ianao vao hanao zavatra N'attends pas d'avoir beaucoup de choses avant de faire quelque chose. fa afahanao manantanteraka zay tenenin'andriamanitra dia manomeza teny izao Mais pour réaliser la parole de Dieu, donne dès maintenant anaporofonao fa tena tianao ny namanao pour prouver que tu l'aimes vraiment. raha hanomboka isy fankatiavana ao anatsika Si nous avons l'amour en nous, dia anjaka ao amintsika andriamanitra Dieu va régner en dia nous. tena ao aminao andriamanitra Dieu va régner en toi. resinao ny fahafatesana Tu vas vaincre la mort. resinao ny Tu fahafatesana vas vaincre la mort. tsy mila hoe ivavahana atao vavaka fanafana maharitra akory ianao Tu n'as pas besoin d'une prière de délivrance. dia andray fanafana sahady ianao Tu auras déjà la délivrance. zany akory tsy midika hoe tsy mila ivavahana ianao Ça ne signifie pas qu'on n'a pas besoin de prier pour toi. fa tena zava-dehibe aloha ny fanatanteranao an'izay dingan'izay Mais c'est très important que tu passes à cette étape. dia mora ny mamoaka ny devoly ao anatinao avy eo Et ce sera facile de chasser le diable de toi après. hamonjy anao andriamanitra Que Dieu te sauve. hanovanao jesosy androany Que Jésus te change. farany Finalement, tsy maintsy ateraka indray isika nous devons naître de nouveau. tsy maintsy ateraka indray isika Nous devons naître de nouveau. fa ireo toetra ratsy efa zatra pahazo atsika na zatra efa mipetraka tao anatsika zay efa nanandevo atsika na mety efa hoe zay mihitsy sika e Les mauvais comportements qui étaient déjà en nous et qui demeuraient déjà en nous ou qui nous enchaînaient, parce que c'était vraiment notre identité, tsy resitsika zay ratsy ateraka indray tsika nous ne pouvons pas les vaincre si nous ne naissons pas de nouveau. mila ateraka ianao androany Tu dois naître de nouveau aujourd'hui. mety laza ianao za efa ela be nipino ary za efa ela be nandray an' jesosy Peut-être que tu dis, ça fait depuis très longtemps que je suis croyant et que j'ai reçu Jésus, fa mety teny tamin'ny alalan'ny vavanao fotsiny zay mais peut-être que c'était seulement les paroles de ta bouche. mety angamba ny eritreretiko hoe tahaka an'lay olona tsy manana an'lay daty nahaterahany mariny zany Peut-être que tu es parmi ces personnes qui ne connaissent pas la date de leur naissance. fa arak'ilay tenena hoe mety tany ho any amin'izao izy niteraka Et comme on dit, peut-être qu'on était né aux environs de telle date. dia tsy manana izy na dia nitsingery-taona tena nahaterahany marina ary zany Donc il n'a pas de date de naissance. fa ieritreretina fotsiny hoe tany ho any izy niteraka Mais on pense tout simplement qu'il est né quelque part. fa tahak'izay ihany koa eto amin'ny ara-panahy Et c'est la même chose pour notre vie spirituelle. mety nilaza tokoa ianao fa efa ela be no ny vavaka Peut-être que tu dis que tu as prié depuis longtemps, fa mety vavaka fotsiny ihany koa ianao hatramin'izay mais peut-être que tu priais tout simplement, fa tsy tena mbola nateraka ianao mais tu n'étais pas encore né. fa andro anjy raha tsampanao fa tsy mbola tena ao amin'ny tompo ianao Mais aujourd'hui, si tu sais que tu n'es pas vraiment dans le Seigneur, aoka ho ateraka indray ianao que tu sois né de nouveau, mety mahay mivavaka ianao mety mahay miderany tompo mihitsy angamba ianao peut-être que tu sais prier, peut-être que tu sais louer le Seigneur, ary tena mandiha mafy mihitsy ianao rehefa midera et que tu danses vraiment beaucoup quand tu loues. fa mety ivelany fotsiny zany Mais peut-être que c'est juste l'apparence. mety zazasara eo anaty an'andriamanitra ianao Peut-être que tu es tiède devant Dieu, fa tsy tena nateraka mais tu n'es pas vraiment chaud. fa raha tena nateraka ianao Mais si tu es vraiment né de nouveau, dia tena hisy fiainana vaovao mihitsy ao anatinao il y aura vraiment une nouvelle vie en toi. jesosy dia miresaka an'izany any amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahenina sy ny fafito Jésus a dit cela dans Jean chapitre 3, versets 6 et 7. nyresaka mombany amin'ny nikodémosy izy tamin'izany fotoan'izany Il a parlé de Nicodème en ce temps-là. io lehilahy io izay haintsika tsara ny tantarany Nous connaissons bien l'histoire de cet homme. fa mpitarika ny olon'israely izy
C'était le dirigeant des Israélites. mpampianatra ny Israely izy. Il enseignait les Israélites. Fa tena variana izy ary vanaka izy rehefa hitan'i Jesosy nampianatra. Mais il était vraiment étonné quand il a vu Jésus enseigner. Tena hoe olona mpitarika ao amin'ny ara-pivavahana ao amin'ny Israely izy. C'est vraiment un dirigeant spirituel parmi Fa les mbola tsy Israélites. nateraka izy. Mais il n'était pas encore né. Mety ohatr'izany koa ianao. Peut-être que tu es pareil à cela. Fa androany afaka nateraka ianao. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Tsy mamenatra zany. Cela n'est pas honteux. Inona ny ambarany ao anatin'izany? Qu'est-ce qui est écrit ici? Hozy izy. Il a dit, Izay aterako ny nofo dia nofo. Ary izay aterako ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tsy maintsy ateraka tsika. Nous devons naître de nouveau. Mba lazao kely no akaikinao tsy maintsy ateraka tsika. Dis à ton voisin, nous devons naître de nouveau. Tsy maintsy. Nous le devons. Tsisy lalana hafa fa tsy maintsy aloha. Il n'y a pas d'autre chemin, nous Tsy devons. maintsy ateraka tsika androany. Nous devons naître de nouveau aujourd'hui. Sao dia mbola Nicodémos ianao. Est-ce que tu es comme Nicodème? Antanio akaikinao sao dia mbola Nicodémos ianao. Demande à ton voisin, est-ce que tu es comme Nicodème? Mahay tsara ny fomba fivavahana. Tu connais bien la façon de prier. Mahay tsara ny fideranan'Andriamanitra. Tu sais bien louer Dieu. Maharaka tsara ny fomba fampony eto amin'ity toerana ity mihitsy angamba. Tu suis bien toutes les formalités dans ce lieu. Mety na ny mpitarika mpanompon'Andriamanitra izay mitarika eto ary mbola resinao. Peut-être que tu es même meilleur que celui qui est devant. Fa tena raha jerena dia mahery mivavaka ianao. Et si on regarde en apparence, tu pries vraiment beaucoup, Kanefa ianao mbola tsy nateraka. mais tu n'as pas encore été né de nouveau. Dia tsy ao anatin'ilay sehatry ny fandovanan'ny lanitra ianao zany. Alors tu n'hériteras pas le ciel. Fa tsy maintsy ateraka aloha ianao. Tu dois d'abord naître. Midira ao amin'ny fiainany fahaterahana indray androany. Entre dans la nouvelle naissance aujourd'hui. Fa androany azo ateraka indray ianao. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Azon'i Jesosy ataony miteraka anao indray androany. Jésus peut te faire naître aujourd'hui. Ahoana ozy izy ao amin'ilay Jaona toko voalohany. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 1, Andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. versets 12 à 13? Dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Voici ce que la parole de Dieu dit. Fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. Tena hoe Andriamanitra no ka hiteraka anao indray androany. Que ce soit vraiment Dieu qui te donne une nouvelle naissance aujourd'hui. Androany izy ny anome anao fahaterahana androany. Aujourd'hui, c'est lui qui te donne une nouvelle naissance. Mazava be kely eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe tena hoe mazava ny tiany resahany. Le verset 12 est vraiment très clair. C'est vraiment très clair ce qui est écrit. Raha mamaky an'io ianao dia eo amin'ilay hoe nomena hery io dia hoe nomena anarana. Si tu lis cela, quand il est écrit, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire qu'elle a donné un nom. Zany hoe manana anaram-baovao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. C'est-à-dire que tu as un nouveau nom dans le royaume de Dieu. Mety io anaranao ankehitriny io tsy io mihitsy ny anaranao rehefa tonga ny an-danitra any ianao. Peut-être que ton nom actuel, ce n'est pas ton nom quand tu seras au ciel, Satria nateraka ianao. parce que tu es né de nouveau. Hainao ve rehefa misy olona anankiray mananganja azy? Est-ce que tu sais que quand quelqu'un est adopté, Mety ilay anaran'ilay zaza naterahan'ny ray aman-dreniny azy mety rabozaka. peut-être que son premier nom, c'était Rapouzak. Fa rehefa tonga amin'izay anangana anazy ireo ray aman-dreny vaovao. Mais quand les nouveaux parents vont l'adopter, Dia tsy hitazona ny anarany rabozaka intsony izy. il ne va plus garder son ancien nom Rapouzak. Fa mba anarana tsaratsara izay mifanaraka amin'izy mivady izay nanangan-jaza no omeny azy. Mais il aura un meilleur nom qui correspond aux nouveaux parents. Manana anarana tsara ao fanjakan'Andriamanitra ianao. Tu as un nouveau nom dans le royaume de Dieu. Le anarana tsy misy fahafatesany.
C'est un nom qui ne connaît le pas la mort. anarana tsy misy fahafatesana C'est un nom qui ne connaît pas le la anarana mort. fahavelomana C'est un nom qui entraîne la androany vie. ho raisinao le fahavelomana izany Aujourd'hui, tu reçois la vie. novelominao am' jesosy ianao Tu as la vie en Jésus. velona ao am' kristy ianao Tu as la vie en Christ. ho paul Paul a dit, tsy za tsony no velona ato anatiko ce n'est plus moi qui vis, fa kristy ny velona ato anatiko mais c'est Christ qui vit en moi. raha jesosy ny velona ao anatinao Si c'est Jésus qui vit en toi, dia tsisy zavatra tsy anakaiky ny lay anao zany tsony le mal ne s'approchera plus de toi. ho resinao reo karazam-pahafatesana maro isan-karazany Tu vas vaincre toutes sortes de morts, na ara-nofo zany que ce soit charnel, na ara-panahy zany que ce soit spirituel. afaky ny andresy le fahafatesana na karazam-pahafatesana maro ianao Tu peux vaincre toutes sortes de morts. afaky no ateraky ianao androany Tu es délivré aujourd'hui. androany dia isy fanafana lehibe ho anao anio Aujourd'hui, il y a une grande délivrance pour toi. za mahita avy efa miala ao anatinao sady le olana am'izao fotoana zao Je vois que les problèmes te quittent déjà manomboka maintenant. miala ao anatinao koa le aretina La maladie te quitte maintenant. lay fahafatesana ara-pahantrana dia hiala ao anatinao ihany koa La mort et la pauvreté te quittent maintenant. lay fahafatesana ara-pitiavana zay ao anatinao dia ho resy ihany koa am'izao fotoana izao La mort sentimentale qui est en toi est aussi vaincue maintenant. fa raisy le fahaterahana androany Mais reçois la nouvelle naissance aujourd'hui. ny fiainanao ratsy ho maro Ta vie qui était mauvaise hier dia ho amin'ny fahatsarana manomboka androany va aller dans la bonté de Dieu à partir d'aujourd'hui. satria andriamanitra dia miresaka an'izao hoe Parce que Dieu a dit ceci, raha misy olo ao amin'ny kristy si quelqu'un est en Christ, dia olom-baovao izy il est une nouvelle créature. efa lasa ny zavatra taloha Les choses anciennes sont passées. lasa ny zavatra nitrangatra amin'izay Les choses anciennes sont passées. lasa ny zavatra tsy niseho hatramin'izay Les choses anciennes sont passées. fa ombadika izao ora izao dia izy fiainana tsara amin'izay ny fiainanao Mais à l'heure actuelle, tu auras une nouvelle vie. androany zany dia alovanao andriamanitra Aujourd'hui, Dieu te ka change. ivavaka isika amin'izao fotoana izao Nous allons prier maintenant. dia amaranako anazy tanteraka dia tiako apetraka amin'ny fanontaniana hoe Et pour terminer, je te pose une question. amin'ilay fahafatesana ve ny tianao Est-ce que tu aimes la mort? afaka hiala ao amin'ny fahafatesana ve ianao Est-ce que tu veux aller à la mort? lay fiainana ve no tianao Est-ce que tu aimes cette vie? afaka no tonga ao amin'ilay fiainana tsara ve ianao Est-ce que tu peux aller dans la vie qui est meilleure? androany fanapaha-kevitra ao ny andrasan'andriamanitra Aujourd'hui, Dieu attend ta décision. andao hitsangantsika amin'izao fotoana izao Levons-nous maintenant dia atoloriny tenanao et donne ta vie. ataovy izay atonga anao indray androany ho ateraka indray Que dia tu izy entres fiainana be maintenant. dia be Entre maintenant dans la nouvelle naissance. ndao hivavaka isika samy manokatra ny vavany dia oka tena hivavaka mafy ianao amin'izao fotoana izao tena mivavah Nous allons maintenant prier. Priez vraiment. Ouvrez votre bouche et priez vraiment. tiako hoe resinao zao micro ety alohany izao J'aimerais que tu sois vainqueur aujourd'hui. dia mivavah mafy ianao Prie vraiment. ataovy mafy ny feo anao Élève ta foi. aoka hifantoka any amin'ilay fifandraisana amin'andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao Concentre-toi avec ta communion avec Dieu dia atoloriny tenanao an'andriamanitra et donne ta vie à Dieu. makasitraka anao izay tombo fahatsara indrindra ianao Nous te remercions Seigneur car tu es bon. misaotra ny amin'ny teninao izay nambara Merci pour ta parole que tu as annoncée. minao fa hitondra fanafana ao anatin'ny olona ianao J'ai foi que tu vas donner la délivrance à tout ary le hitondra monde. fahavelomana vaovao indray ianao Et tu vas donner une nouvelle isy vie. fanavozana ny fiainam-panahy fiangonana Tu vas restaurer la vie spirituelle de ho l'Église. tonga ho amin'ny fahatsaranao Tu vas les conduire dans ta bonté. zay rehetra tonga ao aminao jesosy ary Tous ceux qui sont en toi, Jésus, dia mahita fiainana izy ils reçoivent la vie, tsy fiainana kely ho ianao non pas un peu de vie, fa fiainana be dia be mais la vie en abondance. tena hoe fiainana feno fahatsarana La vie remplie de ta bonté, fiainana feno voninahitra la vie remplie de gloire. dia tandindo ilay fiainana mandrakizay zany Mais c'est comme la vie éternelle. jesosy ary Seigneur Jésus, androany aujourd'hui,
Izy fahaterahana eto. Il y aura une naissance ici. Izay teraka ao aminao indray ny olona. Les gens seront nés de nouveau. Dia isy fifaliany zany. Et c'est la joie. Isy fandreseny zany. Il y aura la victoire. Isy fahombiazany zany. Il y aura le succès. Androany. Aujourd'hui, Tononiko. je déclare Ny fanafahana. la délivrance, Ny famonjena. le salut. Fonjena izy amin'ny anaranao. Sauve-les, Seigneur. Misaotra Jesosy. Merci, Jésus. Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Misaotra ny tombo isika. Nous remercions le Seigneur. Filazana vetivety. Quelques annonces. Mivory any mpiandraikitra rehetra raha riva amin'ny rosany. Tous les responsables se réunissent cet après-midi à 14h. Dia mbola hideran'ny tombo isika ao anatin'izany. Et nous allons continuer à louer le Seigneur. Ndao ny fiderana izay ho ataontsika tombontsika amin'ny tehan-tanana sa tsy mety aminao ve? Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy any. Aza tsatra ny tehan-tananao.